Izay ny fanatanjahantena teo anivon'ny mpiasa-panjakana fa ivadika eo amin'ny taranja kickboxing isika iresaka ny klioba ny Lion Force izay azo lazaina fa dia manana ny toerany ihany koa amin'ity taranja kickboxing ity izay efa 7 taona moa no nijoroany izany klioba izany. Nisy ary ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahany izy ireo ny sabotsy maraina teo tetsy amin'ny Mahamasina. Feno 7 taona ankehitriny ny klioba Lion Force eo amin'ny taranja kickboxing. Nandritra izay nijoroany izay dia niezaka hatrany namolavola tanora maro ny klioba hoe Andreo Matoboto Gilbert tompona andraikitra teknika ny klioba Lion Force. Le vina zany eo indrindra tiako hazavaina kely satria mikatroka ao anatin'ny Lion Force raha araka ny teninao hoe misy atolotra fa izay zany dia manana an'le hoe ekipa indray zany nitondràna azy misy ny ankizy mba manana vina te hivoaka lavitra dia tsy midika akory hoe lasa Lion Force izy amin'izay na ohatr'izay fa ny Lion Force mihitsy no hikarakara sy ohatr'izay zany tsy misintona ankizy fa be da be le boxeur fa mipetrapetraka any ohatr'izany dia tonga izy rehefa tonga izy dia karakaraina tsara dia manana ny avantage ohatran'ny vita teo aloha. Raha fitinina le 7 taona nitranganan'ny Lion Force inona ny azo ambara raha fitinina miteny foy zany ho an'ny raha fitinina zany le 7 taona nisy Lion Force dia fombiazana no hitanay tao anatin'le izy zay zany ny tena azo mitinina azy fombiazana goavana satria kely dia kely ny andohana nefa ny farana zao mbola tsy tena mefara izy zao fa efa hita hoe efa tonga any mitanjona ambony dia ambony dia mbola hiezaka hatrany zany ny tena hoe mbola mpiakatra kokoa ambon'izay zavatra efa vita zay. Manana vina lavitrezaka ny Lion Force hoy ny filoha vaovao mpitantana any klioba raha niraka naina isan'ny fanomezana tombony ho an'ny mpiatroka ny tena tanjon'izy ireo. Hoe professionnalisation zay zany angamba mahalaza azy. Professionnalisation efa nanomboka zay fandefasana fitadiavana lalana ho an'ny atleta aloha zany any ivelany satria any ny tena misy an'le hoe atleta amin'ny karama zany. Zay aloha zany ny dingana. Rehefa ny tena tiana ho atao dia hoe manao promotion zay ana combat ary ao anatin'izay promotion zay organisation na promotion ana combat zay no akanay tamberina zany ahafahanay mamelona an'ireto atleta reto mba atleta professionnel izy fa zavatra misy aloha zany hatramin'izao dia hoe ny volan'ny président no sy ny volan'ny club no miala dia zay zany le tanjonay. Zany hoe nareo zany hiezaka andefa combattant foana ezak'izay mizana zany. Hiezaka izay fa ny tena hiezaka ataonay zany dia hiezaka izay anao combat eto Madagasikara ary le combat zany mba ho style onare zany événementiel zay ngamba ny tiako izana azy mba ahafahantsika zany satria raha manao combat tsika ny combat tsotra rehetrarehetra hatramin'izay nge raha amin'ny gymnase couvert roa arivo fidirana tsy maloha sara ny vidiny zany le atleta mena kopy dia mena médaille dia hatreo le izy fa mba tena hoe ahafahan'ireo atleta ireo zany mba manana maizy azy satria fotoanany manao préparation ana combat zany ireo tsy afaka miasa tsony fa tsy maintsy mikotrana dia noho izay valiny izay fotoananao lany mikotrana zay zany dia mba tokony izy tamberina avelanao le kickboxing amin'ny alalan'ny organisation ny événement sy partenariat ao anatin'izay promotion ana combat zay no ahafahantsika mametraka an'izany tsy zavatra moramora tsy vita vetivety fa vina le izy kanefa rehefa tsy mandeha koa tsika dia tsy Isan'ny mpiatroka efa nidioka izay ezaky ny mpitantana ny Lion Force izay Odilon nahazo fifanarahana asa ho an'ny mpiatroka matihanina any Chine ity boxeur malagasy ity izay avy ao amin'ny Lion Force. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no niaraban'ny mpitantana ny Lion Force any Mahery Rakotonirina izay nandrobaka ny amboary eran-tany ceinture WKN Pro Tatsimayoty sy Pierre Voariniena nandrobaka ny amboaran'ny Océanie Indien mbola eo amin'izay WKN Pro izay ihany. Fakahezana azy ireo dia notoloran'ny mpitantana ny Lion Force fitaovana izy amin'ny rahalahy ireo.